Taranja judo sy handball andravarantsika anatin'ity fanadihadiana ity satria isan'ny mitondra avo ny volonahim-pirenena ihany koa ny taranja judo tamin'ireo medaly volamena 12 dia lasan'ny judoka malagasy ny 7 tamin'izany. Ho an'ny taranja handball kosa dia medaly volafotsika rehefa resin'ny zareo larineo teo amin'ny famaranana. Fompiazana ihany koa an'ny taranja judo izay nanomboka medaly volamena 7 azo lazaina fa manana ny toerany judoka malagasy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Volonté moa misaosana Andriamanitra satria tanteraka ny zavatra faniriana zavatra rehetra. Eny marina fa fito medaille azontsika ory tena voalohany tsy nasina poizina tena marina. Tena tonga ao raha nisy nijeto nahafaly be anahy satria depuis tamin'ny antoko zaho mbola tamin'ny cadet junior senior mbola compétiteur mbo tsy nisy par équipe ny avy nalala ny vary. Tsy amitato zany dia tamin'ity taona ity tena faly be ny foko satria tonga ny faniriako hoe tsy maintsy national médaille d'or amin'ny par équipe sy na individuel. Inona ny tena hitan'ny Elina Européenne hoe tombony ho antsika zany tamin'ity faninanana ity nazahoantsika an'ilay médaille. Tena voalohany voalohany resaka motivation aloha satria ny fédération sy ny membre ministère miaraka aminay foana nanapana zavatra tadiavina ankizy nomeny zareo na sakafo zay sakafo kely zay na ara-bola zay tonga tamin'izay zany niafy fotoana ny motivation ny ankizy tena marina dia sady namena hoe psychologique tsy amin'ny farantsika nena zavatra miseho na zavatra misary tsy le zavatra dia aty ataontsika ty Madagasikara. Maromaro tsy hoe voandroany zay moa nanao ty sportif entraînement zany nandehatry ny elo fijaliana ny natongavana eto ary fomba-pandresena ho an'ny Madagasikara. Eritreretinao ho tanjona amin'ny taranja judo ty satria manana ny vatana ho avy zany ianao. Eritreretiko mihitsy tompoko fa ho lasan-davitra fondola eto aloha ny lalana zay médaille d'or aloha niazo teto Madagasikara fa mbola jerena manana Manahoana ny ainana an'ilay compétition tato anaty CJS hoe? Mafy dia mafy. Resy premier tour za voalohany. Niady 3e place tamin'ny bronze. Fa tsy dia nataoko nampalahelo azy zany fa nataoko izay nahazoako foko. Medaly volamena 3 no azon'ny Skady vehivavy tamin'ny alalan'ny fanjaniaina Arabearnirina teo amin'ny latsaky ny 420 kilao. Alexandrine Nora teo amin'ny latsaky ny 20 kilao. Miray Andremifeh teo amin'ny latsaky ny 20 kilao. Volamena 2 kosa teo amin'ny Skady Zazalahy tamin'ny alalan'ny Randrena Arivony Leonardo teo amin'ny latsaky ny 20 kilao. Sy Tolonantenaina Lebrun teo amin'ny latsaky ny 20 kilao. Teo amin'ny Isantarika lasy-vavy ihany koa dia lasa tsity avokoa ny medaly volamena. Medaly volavolo kosa no azon'ny Madagasikara teo amin'ny taranja handball rehefa resin'ny zareo Réunion teo amin'ny famaranana. Raha ny lalana ny diavin'ny ekipa malagasy tamin'ity taranja handball ity dia fandresena hatrany nandritra ny fanitsanana sy ny manasa-dalana. Tany amin'ny famaranana sika vao tsy tafavoaka intsony nanoloana ny zareo Réunion izay efa isa manatombo amin'ny traikefa amin'ity taranja handball ity. Mbola lesika ho an'ny Madagasikara ny eo amin'ny toe-batana eo amin'ity taranja ity hita mitovitovy ihany mantsy raha ny lafin'ny teknika amin'ity taranja handball ity.